G. Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Big Crystal, penina tena azo antoka. Ilolotranao ny fampalalam-baovao. Larana faharoa vonjomaika anatin'ny vondrona misy azy amin'ny Bariado Madagasikara. Taorian'ny fisarana tamin'ny isa ohatrany ohatra tamin'ny Mali. Lalao izay tafiditra anatin'ny fifanitsanana azona ny tapakila amin'ny fiadiana ny tompon-dakiran-tany amin'ny taranja baolina kitra ny taona 2020. Taorian'ny famoahan'ny seniny vokatra vonjomaika. Mitodika eny anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina ny masony rehetra amin'izao fotoana izao amin'ny famoahana ny vokatra ofisialy. Tsy nahitana fiovana firy oharina tamin'ny vokatra teny anivony SRMV, ny vokatra vonjomaika navoakan'ny seni androany ireo kandida solombavam-bahoaka. Miverina nanao fitokoana ireo mpiasa padroka fako eo anivony SMA, tsy mbola voarahatra amin'ny androany ny karama volana May, izay nampanantenainy ny PDS Antananarivo renivohitra herinandro lasa izay. Voaheloka tamin'ireo loham-piampangana 470 goavana na nenjiana azy tamin'ny raharaha Stormy Daniels ny filoha Amerikanina teo aloha Donald Trump. Io mpilalao sary mihetsika mamoha fady Amerikanina io izay nilaza fa niray ara-nofo tamin'ny filoha Amerikanina ny taona 2014. Ny antsiprian'izay. Talata fa 2 ny volana Jona taona 2020 ankafaliany indray tombo klasy tomboky vavy no hijidiana ny tokantranonao amin'ny Tialety tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ihany koa. Anaraka izany ho amin'ny androany tontolo ny fanatanjahantena nondeha anokafantsika ny fampalalam-baovao. Larana faharoa vonjomaika amin'ny vondrona misy azy ny Bariado Madagasikara tao aorian'ny fisarana tamin'ny isa. Ohatra ny ohatra tamin'ny Mali tamin'ny ity androany ity lalao izay tafiditra anatin'ny fifanitsanana azona ny tapakila amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ho amin'ny taona 2020 ny ekipa pirenena izay mbola azo lazaina ho tsara toerana hatreto ary ny fifandonany Comoros Tsado no hamaritra ny filaharana ofisialy ao anatin'izay vondrona misy ny ekipa pirenena malagasy izay. Voatazon'ny Bariado Madagasikara tamin'ny isa ohatrany voromahery Mali nandritra ny andro faefatra amin'ny fifanitsanana azona ny tapakila amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ny taona 2020. Taorian'ny lalao natao tany Afrika Atsimo androany ny ampiray ny isa ho an'ny ekipa pirenena malagasy, izany hoe isika no larana faharoa anatin'ny vondrona manana isa 7 raha toka Ghana no mitana ny larana voalohany. Lalao Tsado sy Komoro izay manana isa 9 araka izany no hamaritra ny filaharana ofisialy anatin'io vondrona io. Raha ny endry dalao tamin'ity androany ity, nanjaka amin'ny Mali ny fizara-potoana voalohany no isika ny lalao tsy ampy noho ny karatra mena azo Louis de Molion tany amin'ny minitra fa 20. Na izany aza, niezaky ny nanohitra ny ekipa pirenena malagasy ka ny fandimbiasana ny fanafihana nandritra ny 90 minitra mahery. Miisa 7 eo ny ekipa afrikanina ndray anjara amin'ny Coupe du Monde izay atao any États-Unis, Canada sy Meksika amin'ny taona 2020 araka ny fanapa-kevitry ny FIFA raha toka ekipa 5 teo aloha. Mbola maroraka izany ny lalao ataon'ny ekipa pirenena malagasy voahana ao anatin'izay vondrona misy azy izay. Fataorian'ny famoahan'ny seniny voka-pividianana vonjomaika tamin'ity androany ity. Andrasany maro amin'izao fotoana ny vokatra ofisialy izay ho avoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Ireo mpikambana andrafitra ny anteny mera-pirenena no andrafitra ny hoavin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Iray manontolo izay no andeha raha antsika ao anatin'ny matoa Andatsoratra Gaetan Andriatsilafo. Nivoaka iny ny voka-pividianana vonjomaika avy amin'ny seni ary andrasana afaka herinandro ny vokatra ofisialy avy amin'ny ACC. Maro ny fitarainana mikasika ny alabato sy ny tsy fanarahan-dalàna izay natomboka tamin'ny fampelezan-kevitra, ny sy ny tsindry sy ny raha matahora isan-karazany, indrindra tamin'ireo mpiasa-panjakana.
efa saminany ao ny heviny mikasika iny fifidianana iny avokoa ny rehetra. Ao ny laza fa mbola tsy nisy fifidianana feno osoka sy alabato tahaka ity farany ity, ny fifidianana rehetra teto amintsika hatr'izay. Ao ihany koa ireo nanamafy vokatr'izay fa voahitsakitsaka tanteraka ny zon'ny olom-pirenena, manana safidy ary tsy misy intsony ny atao hoe demokrasia eto Madagasikara. Ny sasany indray noho ny fientanam-po sy ny fahakiviana dia nanambara mazava fa saritsariny fotsiny ny fiatrehana fifidianana, fa ny vokatra sy izay olany eo efa voafaritra sy fantatra mialoha. Endry zavatra miseho sy faneho-kevitra avokoa ireo, fa ny antony mahatonga izany dia tsotra. Tsy misy intsony ny tanotandalana eto Madagasikara, tsy hita soritra intsony ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra, ary sarotra no ialan'ny Madagasikara amin'izany fomba fanao ratsy izany, indrindra raha fifidianana sy fanajana ny safidim-bahoaka no resahana. Ny fitiavan-tseza sy ny kajikajy politika no manjaka, any ka lasa ambany zavatra ny vahoaka izay tompony ny fahefana. Ny hoe tompon'ny fahefana izay tao lasa anara-jivery sisa ankehitriny. Lasa anara-jivery tokoa satria ilay vahoaka tompon'ny fahefana izay tokony ho sarotiny amin'izay fahefana ananany izay no tsy taitra, tsy rototra akory, na eo aza ny fandrobana izay fahefana ananany izay. Amin'ny ankapobeny, antony roa no mahatonga ny vahoaka tsy ho rototra: ny fahantrana ara-batana sy ny fahantrana ara-tsaina. Fahantrana ara-batana satria ny anentsika sy hitady izay arapaka an'io no mahasitona ny sainy be sy ny maro, no ny fidangany ny vidim-piainana miteraka fahantrana lalina. Ka na inona faneho-kevitra, na inona fandresehen-dahatra atao, ny tonga ao an-tsain'ny maro mialohan'ny zavatra rehetra dia ny hoe misy ray kapoaka ho anay ve izany? Izay tranga izay no araraotan'ny mpitondra sy ireo manam-pahefana, ka nahatonga ny vola hanjaka tanteraka. Na iza tsy miteny raha vao tsy misy vola na tsy manana atolotra. Fantrana ara-tsaina ihany koa satria na ampantraina tsotra izao ny vahoaka malagasy, koa na eo aza ireo vitsy anisa mahay mamakafaka sy mitsinjo lavitra, tako nylay maro anisa jambina no ny fahantrana ara-batana diso tafahoatra ka tsy afa manoatra. Maro tamin'ireny kandida solombavam-bahoaka nirotsaka ho fidiana farany teo ireny no tafiditra tao anatin'izay fananana fomba fijery, mahay mandanjalanja sy mitsinjo lavitra izay, saingy tako ny tolotolotra sy ny fanambazana vola ka tsy afa nanoatra. Ny fifidianana iny vita ihany, ny voaka ihany koa iny ny vokatra vonjimaika avy any amin'ny seni, fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe anao ahoana ny mety ho endriky ny mpikambana eny anivon'ny anteny meram-pirenena, aoriny ny vokatra ofisialy avoky ny ACC, ny firafitra ny anteny mera sy ireo mpikambana ao aminy izay andrafitra ny hoavin'ny firenena malagasy sy ireo vahoaka ao aminy. Fa nahatratra 740 faingo ohatra 300 ny tapavitriana manerana ny nosy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka hony teo anivony seni izay namoaka ny vokatra ofisialy ny fifidianana vokatra vonjimaika ny fifidianana tamin'ity androany ity. Ny seni izay nanamafy fa ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina no mandray ny fanapahan-kevitra amin'ireo fitarainana sy fitoriana samihafa voaray mahakasika ny fifidianana no tanterahana ny 7 Mey ka etao Andriatsilavo. No tanterahana androany teny amin'ny seni Foibe ny famoahana ampahibe maso sy amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana vonjimaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 7 Mey lasa teo. Raha ny tatitra voaray nahatratra 740 faingo aotra 300 ny tapahavitrian'ny mpifidy manerana ny nosy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 7 Mey lasa teo iny. Ny tao Ambovimbe androany no navitrika indrindra izay nahatratra 740 faingo aotra 500 raha toka ny tao mahajanga voalohany no ambany indrindra io tapahavitriana io izay tsy nisy afa-tsy 420 faingo 100 niakatra ny raha mitaha amin'ny taona 724 hoy ny teo anivon'ny seni. 350 ny isan'ny distrika, ny ohatra ny 50 isan-jato ny tapandraisana anjara tamin'ny fifidianana ary 7 ny isan'ny distrika lasaky ny 50 isan-jato. Raha ampitahaina amin'ny zava-misy tamin'ny taona 720 izany dia 340 faingo aotra 8 isan-jato ny tapandraisana anjara nasionaly tamin'ny taona 720 averiko 740 isan-jato faingo aotra 300 tamin'tia fifidianana ity. Ny teto Antananarivo renivohitra no nahatonga ny vokatra voalohany tamin'ny 3 Mey lasa teo
ary nivokatra tany Amboasary Atsimo no tonga farany ny faefatra ny volana Jona. Nanamafy ny CENI fanjaran'ny ACC no mamoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Ny ACC ihany koa no mikirakira ireo fitarainana sy fifanolanana samihafa mialoha nandritra sy aorian'ny fifidianana araka ny voalazan'ny lalàna. Satria nisy olona nametraka fitoriana tetỳ amin'ny CENI na teny amin'ny sampana miandraikitra amin'ny fanisambato. Satria nefa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no mahita mitsara ny fitoriana amin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka dia nampitaina tany amin'izany fitsarana mahefa zany ireo antota-taratasy nady ireo izay voarakitra ho mitovana faraiky ambin'ny folo. No ireo anton'ireo ao anatin'ny fivoriam-be dia mandray izao fanapakevitra izao andininy voalohany. Ho fampiarana ny andininy fahadimy efatra amby dimapolo amin'ny lalàna fezoro laharana fa 7 tsipika 8 tamin'ny 12 Mey 7 dia faranana amin'ny alalan'ny fanapakevitra ity ny vokatra vonjimaika amin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka tamin'ny 7 volana Mey 7 isaky ny fari-pifidianana. Aorian'ny fivoahan'ny vokatra vonjimaika avy amin'ny CENI raha tsy ahivina, manana 12 andro farafahaelany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amoahana ny vokatra ofisialy. Raha ny zava-nisy teto amintsika hatrizay nefa nojerena, na toy inona ny amaroan'ny fitarainana sy ny fitoriana voaray tsy mifanalavitra amin'ny vokatra vonjimaika avoakan'ny CENI, ny vokatra ofisialy avoakan'ny ACC. Amin'ny tindray mitoraka ity, isy ve ny fiovana ka hanao ny asany araka ny tokony ho izy ny ACC? Fa tsy nahitana fiovana firy hoarina tamin'ny vokatra teny anivo ny SRMV ny vokatra vonjimaika izay navoaka ny CENI tamin'ity androan'ity ireo kandida sy olom-bavam-bahoaka. Ndido avoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana araka izany no anamafy na ambitsy-mbadika ny vokatra fa napahany izay iantoka ny hoavin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Onona saina. Araka ny fanapozana ny vokatra vonjimaika navoaka ny vaomeramale tena misana ny fifidianana ho ireo kandida nanatrika ny famoahana izany androany teny alarobia tsy ny fanalavitra tamin'ny hita teny anivon'ny SRMV na izany aza maro ny osoka sy fandikan-dalàna ny seho nandritra ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka iny. Rehefa jerevana amin'ny PV-nay dia mitovy amin'ny PV-ny CENI. Marina moa fa rehefa nangataka zahay ny fampitana amin'ny PV tany Tomasina dia tsy nanaiky ny SRMV. Dia mila mitandrina ny olona rehetra, kandida rehetra mila mitandrina ary za zao dia anisan'ny matsapa fa misy olana maro miainga avy any amin'ny fokotany lehibe fokotany misy tsy tafiditra amin'izany fa misy tafiditra anatin'izany miainga avy amin'ny chef de district, préfet tafiditra anatin'izany osoka zany misy ihany koa ny membre amin'ny bureau de vote tafiditra anatin'ilay osoka. Ho an'ny mpiboritany voalohany manokana dia nampidinina kely ny vato ary nakarina leo amin'ny larana fa rosy fatelo moa zany izay hitanay misy anankitelo be zao nampiakarina daholo ny vaton'ireo any amin'ny ACC no ahitana anazy satria misy ny osoka izay hita tena amin'ny vatana ary nanaovana PV taty amin'ny CENI zany. Amin'ny ankapobeny ho an'ny rehetra izay hitako kosa dia mahita hoe any amin'ny toerana izay tsy nisy fifidianana na nisy olana be dia niraisin'ny CENI ihany ireny vato ireny ary misy valim-pifidianana moa zany. Fa amin'ny ankapobeny hoy nisy olana be daholo ty fifidianana ray manontolo manerana Madagasikara ty ary anisan'ny tena atao hoe ratsy dia ratsy amin'ny resaka alatra sy fampandaniana ny kandida natosiky ny fanjakana na kandidam-panjakana na tsy miankina fanjakana efa natosiky ny fanjakana. Maro ireo fitoriana sy fitarainana nalefan'ireo kandida maro manerana ny nosy teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana andrasana izay ho akony ho iatran'ny fanehoan-kevitra. Hatreto aloha mbola tsy misy vokatra miova fa mbola zahay no mitarika hatramin'izao kanefa kosa tsara ho fantatra dia tsy io ny tena vatonay fa efa nametraka reketo moa zahay dia any amin'ny ACC no ahitana ny valy ny farany fa raha tokony ho izy poadroya ny anay aty Mahajanga voalohany. Ho an'ny ACC moa zany rafim-pitsarana ambony io eto amin'ny firenena ary manaraka an'izay lalàna zay ino anay fa itsara ampahamarinana amin'ireo taraina zay napetrakay ireo zavatra zay neverinay fa tsy manaraka an'izay lalàna zay moa zay nametrahany rekety mino fa ahita valy mahafapo zany zay makasika an'izay rekety izay. Tsy niovan'ny vokatra avy any amin'ny SRMV zany dia amin'ny ankapobeny zany aloha tsisy olana ny tato amin'ny CENI. Ao le fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny teritery maro isan-karazany. Ao koa ny alabato sy ny anina any ambanivohitra ohatra zany hoe
Ny commune ny Bematazana zao dia hovaindra lany ny Isambato. Nametraka raketo satria misy zavatra tsara talana ary feveranay koa hoe le manao tsy mety zany aloha mba jerena akaiky fa hatramin'izay ohatra ny afakafaka foana. Ho an'ny firaisamonim-pirenena safidy maro ireo lesoka hita tamin'ny fifidianana farany teo iny. Lesoka izay azo arenina raha misy ny fahavononana hikatsaka fifidianana madio sy mangarara. Ny fanatsarana raha fomba fijerena safidy ilay hoe fanajany senian'ilay hoe fironana na tendance satria misy distrika sasany hafa le fironana navoaka ny seni dia hafa le nivoaka lany. Iny zany mila fanatsarana. Ny zavatra anankiray tsikaritra anay koa tsy mitovy ny sampifidy avoaka ny SRMV sy ny sampifidy avoaka ny seni. Mila fanatsarana zany amin'ilay resaka fampifanana. Ohatr'izay koa le hoe natovana mila fanazavana koa ny hoe inona le azo atovana hoe dikan'izay hoe misy olom-pirenena afaka mifidy na dia tsy ao anatin'ny lisitra mifidy ara sa ahoana tsara kokoa ny anazavan'ny seniany reny. Raha ny fanio-kevitra ireo kandida teny Alarobia androany tsy tokony hisisiaka raha tsy efa tafavoaka ny alina. Raha ireo fitorinana alefa teny anivon'ny HCC izay ahitana pirofo maro mirakitra ireo alabato sy fandikan-dalàna samihafa ny aloha sy nandritra ny fifidianana iny, mety hisy tranga tsy ampozana oharina tamin'ity vokatra vonjomaika nampahafantarina androany ity. Fanapahana horaisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay antoka ny fitoninana tsy eto amin'ny firenena rampitso. Mazava zay tsy tokony misy sioka raha tsy tafavoaka ny ala kanefa samy manana ny fomba fijeriny ireo kandidata amin'ireo distrika ny Rotsano mahakasika ny zava-misy tany an-toerana. Fa ny Iazo Anambovimbe Androy isika efa nofenona ny vato ny kandida Irmara avokoa ireo vata mangarara maneran'ireo komuna sy Fokotany ambanivohitra mandrafitra ny distrika Anambovimbe Androy nandritra ny fifidianana ny solombavambahoaka hoy ny kandida ny Vondrona Fraisakina atao Ambovimbe Androy Stanislas Razavsoa antony nahazona intapavitριana ambony indrindriny izay efa nananika ny 7.20 faingo oatra 500 araka ny tatitra navoaka ny teo anivony seni Daniela Minoaso. Tsy tokony hatratra 7.20 faingo oatra 500 izany araka ny tatitra navoaka ny seni ny tapavitrian'ny mpifidy tao anatin'ny distrika Anambovimbe Androy raha ny zava-nisy tany an-toerana nandritry ny fifidianana solombavambahoaka teo iny ho ny kandida ny firaisankina tao an-toerana Stanislas Razavsoa. Ny akamaroan'ireo vata mangarara tamin'ireo komuna ambanivohitra Ambovimbe Androy izay tsy vita nahitana vato mihoatra fa efa nofenona ny vaton'ny kandida ny Irmara zato isan-dato avokoa ahafana mampandany azy raha ny fanazavana. Raha ny any ambanivohitra dia 100% daholo zany hoe tonga dia vata nofenoina fa tsy hoe vata mbola hoe hifidianana. Raha mandeha ny amin'ny toerana anao tonga eny ny mpisirika tsy mpanao vady tany na ny huissier araka ny fahalalantsika azy dia tonga dia birao mikatona no hita. Fa vata efa feno. Tsisy fiandraisana an'izany hoe miditra amin'izao dia mirava amin'izao tsy nisy an'izany tany ambanivohitra. Azontsika tena hoe tsy 100% raha le izy fa ataontsika hoe 102-103% satria mbola misy n'ilay hoe liste additif na ny tovanana. Dia ireny zany tonga dia 100% ary ny antsika dia aotra tanteraka fa tonga dia feno ny vata efa feno tsisy azo. Tsy mahazo miditra ny délégué de vote misolotena ny candidat numéro 1 anankiroa ihany le izy fa tonga dia fa vata efa feno efa misy fanamby napetraka hono tsy azo mampipitika vato hafa fa nyiny andreny vohatra eo amin'ny tapo-tanàna zany no mba nahitana an'izany hoe vato mitanila kely zany mahatonga le izy 88% zay tsy fahita mihitsy. Efa nisy ny fitarainana ranona pirofo napetraka ity kandida ny Vondrona Fraisakina ity teny anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrirana mikasika ireo trangana tsy fanarahan-dalàna tsikaritra nandritry ny fifidianana solombavambahoaka teo iny tao anatin'ny distrika Anambovimbe Androy. Antony antsony ity farany ireo tompon'andraikitra makafaka sy anadiady ny fotony afana miaro ny tena safidimbahoaka marina. Nao tsy hijanona hatramin'ny ohatran'izany hatramin'ny faran'izany Androy tany misy fanjakana neto dia manentana ny mpitondra fanjakana mahefa rehetrarehetra hijery fotony hanao fanadiadiana manokana mikasika an'izany fa fahambaraka an'le izy zo fototra ny mpifidy no hajaina sy arovana ny fidianana ary ny fanjakana
no tokony hiaro an'izany fa tsy zaho manambara an'ilay marina sy ilay zavanisy araka an'ilay teneny teo hoe inona le ahiahy sy ny zavatra ntsaka tsy ahiahy tsony le izy fa zavatra niainana mahalala an'izany hatramin'ny zazakely mbola ataontsika hoe 10 taona dia mahafantatra an'izany zavatra nitranga zany hoe taizany nisy hoe zato ny ambany vohatra rehetrarehetra dia ny eo andreny vohatra sisa misitona an'io tapahavitrihan'io fa ny ankoatran'izay zany dia efa nofenoina daholo na mandeha ny zany zay na mamoaka ara ny ACC tsy maintsy mbola avoaka fotsy satria zavatra nanana pirofo zany fa tsy hoe zavatra tenenina fotsiny satria tsy lany tsy zay fa ny fahamarinana zany tokony hajoro foana amin'ny fomba rehetrarehetra na farafaharatsiny hiadina satria mbola betsaka ny fividianana aseho ho kivy ny vahoaka raha izany ny zavatra iainana Jaivina androany no namoaka ny voka-pifidianana vonjimaika ny teo anivo ny CNIVOIB mbola andrasana kosa hatreto ny fanapa-kevitry ny HCC malona ireo fitarainana sy fitoriana voaray mikasika iny fifidianana teo iny. Fanametraka taratasy fitoriana teny anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana makasika ny fandikan-dalàna sy ny alabato izay nataon'ny kandida Irmar atao amin'ny distrika Anambato Finandrahana. Ny kandida Razanamasoa Christine araka ny fanambarana nataon'ny taleny kabinetrany tamin'ity androany ity voaosohoso ity farany lalàna fihizoro mifeny fividianana eto amintsika raha ny zava-misy tany an-toerana ny andro ny fividianana ny 7 ny volana May ka tokony ho foana ny vato azon'ity kandida nandika lalàna ity. Christian Dimby. Maro ireo profo azo hita fa nafanisy tsy fanaran-dalàna, osika sy alabato natao ny kandida Irmar nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin'ny distrika Anambato Finandrahana ny 7 May lasa teo hoy ny talen'ny kabinetra ny Ramatoa Christine Razanamasoa androany. Voafaritsy ny lalàna amin'ny fifidianana mantsy fa tsy azo ny mpiasam-panjakana sy vilona miaramila na ny mpiasa ny vondrom-bahoaka paritra itsindrara-pahefana atao ny manao fampelezan-kevitra ampandaniana kandida iray na ampihely sary famantarana na kabary amina fampelezan-kevitra araka ny andinin-dalàna fa 7 ao amin'ny lalàna fehizoro mifeny ny fifidianana. Nampiasaina nefa ny anaran'ny filoham-pirenena, nampiasaina ihany koa ireo mpiasam-panjakana sy ireo fitaovam-panjakana ampandaniana ity kandida Irmar ity. Ny filoham-pirenena zany dia ray aman-dren'ny malagasy rehetrarehetra. Manana obligation de neutralité zany vis-à-vis malagasy rehetrarehetra. Ary zay ny voalazana amin'ny article 55 sy amin'ny article sasan'ireo hoe zany président république zany ange ray aman-dren'ny malagasy rehetrarehetra. Kinona zava-misy nefa ny anarany mihitsy no entina hoe isika rehetra kandida Irmar, isika rehetra reo ny kandida ny président Rajoelina. Zany ve dia violé bien le principe ange zany. Manarak'izay ny article 60 mandrara reo fonctionnaire d'autorité sy hanao propagande. Hita tany Ambato Finandrahana nefany gouverneur Namoromani kabary niaraka tamin'ny président république teo hitany tany Ambato Finandrahana tany chef de district ny Ambato Finandrahana hita tany Ambato Finandrahana tany membre de gouvernement maro be ary président république raha teo dia tonga tany nanao propagande amin'ny endriny maro be mbola misy proof voasoratra raha atao anatin'ity daholo zany fa za mitondra fanazavana aminareo. Manoloan'io nametraka fitoriana ary mitaky ny fanafoanana ny vato azon'ny kandida mpifaninana aminy araka izany ny kandida Razanamasoa Christine no izay fandikan-dalàna natao ny kandida mpanjakana ity izay. Ity farany izay miantso ny ACC mba hamoaka didy mifanaraka amin'ny voalazany lalam-pandrenana eto amin'ny firenena. Amin'ny ankapobeny mihitsy dia angatahana ny anafoanana voka-pifidianana azon'ny kandida Irmar atao Ambato Finandrahana nonireo fandikan-dalàna atao amin'ny filoham-pirenena ny membre gouvernemanta, gouverneur, chef de district sy ireo mpitondra fanjakana lehibe mifokotany sy ny tariny sy ny tariny. Ho avy mboko le resaka hoe tsy azo ivalozana. Za dia mba tiako misaraka ansain'ny malagasy indrindra fa ny namako amin'ny CENI eo amin'ny ACC eo. Tsy azo ivalozana nge didinao raha ohatra ka ara-dalàna le didina voakanao. Fa raha didina voakanao hoe didy faux plat, didy tsy manara-dalàna dia anao milaza hoe tsy azo ivalozana io. Ka mitodika amintsika fa maro loatra zay fahadisoana zay zao ny situation misy atsika eto mijery atsika zao tontolo zao mijery atsika mivoaka malagasy rehetrarehetra dia hita eo le izy fa any amin'ny ACC mitodika ity fitoriana ity. Mitodika eny amin'ny ACC araka izany ny mason'izao tontolo zao
anao ny asany tokoa ve ity rafi-pitsarana ambony ity manoloana ireo endrika tsy fanaran-dalàna izay miseho sa mpiandro baiko avy amin'ny mpitondra fanjakana fotsiny ihany fa tsy tao anatin'ny demokrasia no nanatanterahana ny fifidianana solom-bavambahoaka farany teo nanjaka ny tsindritry ny raha-matahora indrindra nataon'ny vahoaka teny fotony ho ny mpamakafaka fiainam-pirenena raha solofondrao solo zafy maleo didam lasa demokrasia ny mpanambola no misy indrindra ho ny fanazavana makasika ny ranjava-misy makasika ny fifidianana solom-bavambahoaka teo Henri Florian. Anisan'ny fanontaniana napetraky ny olom-pirenena sy ny mpanarabavao amin'izao fotoana izao ny hoe mipetraka ve ny mahatanotandalana ny Madagasikara ary mahaleo tena amin'ny fikirakirana ny fifidianana ve ny CENI ary ampiatra ireo dida mandalana ve ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandorenana mifamafao ny fandikan-dalana misy eto Madagasikara ary tsy mipetraka intsony ny mahatany demokratika aisika raha ny fanehoan-kevitra hidama mahaleo eo anatrehany fifidianana solom-bavambahoaka faranteo iny so ihany fa nisy ny 72 mba nanaitra ny malagasy hoe tsy mbola misy fahaleovan-tena ange zao hoe mbola miakin-tonga atsika zao hoe zegny ele izy de zay ihany no zavatra nitranga hoe ity fifidianana ity zany dia nahafantarana hoe zay tanàna rehetra ka mba tsy vahoaka mandinika fotsiny ny olona fa efa vahoaka mandinika zay zany zay tanàna efa manomboka hoe tsy vahoaka mandinika fotsiny fa efa vahoaka mandinika ny olona de voaro le safidy indrindraindrindra amin'ny tanàn-dehibe fa raha vao mandeha any ambanivohitra dia vahoaka voatsindriny ihany dia ararotiny zareo mpanambola zany hoe demokrasia amin'ny mpanambola ny eto zany fa aza mifamitantena eto sika mianakavy fa zay ny misy eto zao teny ataoko zao dia tena hoe atsipy ny teny mba tsy ho vahoaka madinika intsontsika fa ho vahoaka mandinika zay zany zao ataoko zao ny tsy fahafantaran'ny olona nge mampatonga anazy voavidy voly zay nge sy ny fahantrany iny mahatonga anazy voavidy voly izy anefa ny orinasa zafady am'le zavatra teneniko ity mahery vaika ny orinasa mpamokatra fampahantrany eto Madagasikara azafady de ny fitondrana marina zany satria tsy misy zavatra tsisy afaka fenina ntsony hoe sahirana ny vahoaka mahantra ny vahoaka tsisy afenina ntsony zany tarity ny mpitondra fanjakana amin'ny lalany tsy fahombiazana sy ny tsy fahalavorariana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hanika tsy mavita mikofoka intsony fa zatra kitolotolotra madinidinika mitaky fanovana goavana ny fomba fitantanana ny fiainam-pirenena raha ny fanazavana hatrany raha toka tiana ny hitondra fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena lafomba vao afa niverina nanao fitokona nireo mpiasa mpandroaka fako eny anivo ny SMA tamin'ity androany ity tsy mbola voarahitra amin'ny androany ny karama volana me izay nampanantenainy ny BDS n'Antananarivo renivohitra herinandro lasa izay tsy mbola nisy ihany koa ny famahana ny olan'izy ireo izay nanaovana fitakiana efa ho telo taona ny karama noraisina izay vao maika ny eny haraka ny fitarainana voaray tamin'ity androany ity fitinokoloana niverina ny lanja sora-baventy ho fanarana mikasika ny karaman'izy ireo indray ireo mpiasa eo anivon'ny SMA hatramin'ny androany tsy mbola nazo ny karama volana me ireo mpiasa izay mandroaka fako eto Antananarivo ny vola izay nambaran'izy ireo fa efa eo anivon'ny tompony andraikitra eny amin'ny commune saingy tsy mbola nisy nizara izany mitaky ny andoavana ny knapsa sy ny hosti ihany koa ireto farany izay miasa ho fanadiovana ny tanàna n'Antananarivo raha ny fanazavana hatrany fa ny commune urbaine tao alohan'ny fifidianana efa miendreo vola ny anay atsamitsika zisk'androany zao mbola tsisy karama na azo ary maro ny zanak'ireo mpiasa ireo mianatsy hanao examen amin'ity fanalana CP BPC baka amin'ity vola nefa tsisy karamana vola mety itakina ity ary faharoa manaraka n'izany ty karamana volana mety zany anay efa lantsosa daholy ka mba miangavy re zay tompoko aloha koa le karama volana juin miaraka amin'ny prime zay fo eritserety amin'ny lakamisy zao CIA dia andray prime nefa ny anay ty karamana volana mety tompoko mbola tsy azo aloha avy ara-dalàna ny karamanay zay nge efa lisy tanoara tompoko any amin'ny banky
efa tsy vitan'ny SMA tsony izy ity tompoko dia aloha zay iverina amin'ny ministera fa tsy mety aminay ho avy nge ny fifidianana be any tanàny tsy maintsy mbola ilana indray nareo savy Andriamatoa filoham-pirenena amlenao tsy latsaka tsony amin'ny 5 taona manaraka dia tsisy rarahinao anay tsarovy tsara ny teninao nataonao tato taminay mbola tsisy valy ny hatsam'izao ka noho izany apetsakay amin'ny ave tompo maro aminay zao voan'ny accident zao namanay efa anankiroa rakoto ny voalohany dia tao agny faharoa ny ray votao amin'ny lamosiny mbola any tsy fantatra amin'ny fikarakarana satria tsy voalohany hosty any any kosa tao voko iny tanany iny tsy fantatra koa ny fikarakarana amin'izany dia any fotsiny le olona miangavy zay ihany ny fitakiana ataonay tompoko dia aloha avy ara-dalàna aloha avy alohan'ny farany volana fa tsisy zoro araka 7 andro zay efa ho telo taona izao no nihitatra ny disadisa teo amin'ireo mpiasa mandroka ny fakoto sy ny tompony andraikitra eo amin'ny SMA sy ny commune tsy mbola nisy ny vany olana amin'ny fandraisana karama hatramin'ny izao raha ny fanazavana hatrany hita ho miaratsy ihany koa ireo fepetra iasana hatramin'ny sy ny SMA io ny eny hatramin'ny atsasany ankilany izany karama noraisina izany hatramin'ny nanaovana fitakiana tamin'ity taona ity dia nefany namanay efa misy lasa nanao voaka retirety nefa tsy misitaka an'izany zany zareo dia lasa mampalay hoe ahodikodin-jareo foana zany le zavatra hoe am'izao nefany tsy mitombona mihitsy le izy mandra mitena marina taloha zay mba nisitaka kely an'le hoe na misy ale knaps misy osidi no niditra tamin'ity SMA ty zay tsisy ninina very daholo ny tombotsoany rehetrarehetra karamanay efa nahihana ambany dia ambany karamanay teo misy ny karama hoe tena aloka ampanotsy santanonana tsy samy manany anina zany satria lasa nidina ambany dia ambany mihitsy zany lena teo amin'ny 50% teo zany le karama ohatsy akaiky zany ohatsy hoe karama 100 000 ariary le olona teo dia nahena 50 000 ariary dia eo amin'ny fatsany sy ny anina mba nisy tato sy ny hosty sy ny knapsa sy ny prime sy nandray an'izany tsony zay nandritsy ny telotona tsika miteny zao frère Ayal ay zay raha ny tombontsoan'ireo mpiasa zay mampianatra mananjanake mihinan-kanina ny zanany zay mandofa trano teny amin'ny mpanofa trano teny amin'ny tompo-trano zay amin'izao zay mba mandoa zao zany efa niotsa zao le lera mena le tompo-trano mety asana dia vola angamba ny ato satria isam-bola an'izao zay lasa amin'ny fierinana lava foana dia misy grève foana grève lalandava foana ve asa mba misy filoham-pirenena ato Madagasikara tokony mba hoe jereva an'izay zay ny tena manangona ny fako natananarivo loto natananarivo na hoana tsisy fijerevana tsisy tombontsoanay Tia hevina fefa tamin'ny volana martsa 4 sy 2 arivo ireo mpiasan'ny SMA no nanao hetsika fanairana mikasika ny fandoavana ny karaman'izy ireo tonga hatramin'ny fanantoka an-dalana sy atezeran'ireo mpiasa teny an-dalambe noho izany ankehitriny tsy mbola mandray ny karamany araka ny tokony ho izy ireto mpiasa izay mandroka ny fako n'Antananarivo ireto manodidina ny 700 izy ireo no miasa tsy misy fiantonana ara-tsosialy ary tsy mandray karama araka ny tokony ho izy. Dia izay ihany koa no hoentsika miseny vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadiadiana azy vao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionana ny mahakasika ilay lehilahy nanao ampamoaka mikasika ny kolikoly avoleta sy ny fanondranana ny tsokosoko eto Madagasikara izay voatazona amponja amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny tsena ny akanjo mafana ao anatin'izao ririn'izao aza misaraka aminay rehefa avy eo no anaratsika izay. Fuiza kwa minei atarova kwa kai tiki tiki vo mandenga masuanuti. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vola tsy tafatra
Fans de sport, savourez vos sports préférés sur les chaînes Canal+ Sport, comme les matchs de la Copa América, les finales NBA, la F1 et les Jeux Olympiques 2024. Alors, qu'attendez-vous? Du 30 mai au 7 juillet, l'abonnement Canal+ avec la Formule Access pendant un mois est à seulement 50 000 $. En plus, l'installation est offerte. Araroty mbalika be na saramanitra amity fiana bidigovana volana jony miaraka mbalika ao amin'ny 200x plus lasa 10 alina ariary monja mipetra-bola voalohany raha etsara ary izy teo aloha dia efa afaka misitraka hazavana mandeha amin'ny masoandro ianao misy jiro antona efatra amin'ny jiro iray mirehatra ho azy rehefa mahatsikaritra fihetsehana sady afaka misarge finday aza taraiky hatramin'ny faha 10 jona ihany io a manatona haingana ireo Telma Shop akaiky anao sy ireo mpanjara akaiky anao Manazava aminay ambany volo. Manatitra ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity trangam-piarahamonina avy hatrany no anokafantsika izay nanao ampamoaka mikasika ny kolikoly avoleta sy ny fanondrana antsokosoko eto Madagasikara historisy fantatra amin'ny solona anarana hoe Sergio izay voatazona ny amponja amin'izao fotoana izao ity farany izay voaroro tamina fanaovana taratasy osoka amina fanamboarana pasiporo ka zay no antony nisamborana azy. Ny paritaka nanomboka omaly ny taratasy nisoratany Seris fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Sergio izay voasambotra tao Tomasina nondra raha fanaovana taratasy osoka sy fanondranana volamena. Taratasy nosoratany tany amin'ny fonja hitazonana azy amin'izao fotoana. Raha ny loharanom-baovao azo, izy tena ny mihitsy no nanoratra io taratasy io. Ankoatry ny fahasalamany amin'izao fotoana, voalazany fa dosie maromaro no nanaovana fanadihadiana azy tao ren'ny fisamborana azy. Isan'izany raha ny voalazany, ny orinasa iray mivarotra fiara eny Akorondrano. Resaka fisolokina sy fivadiam-pitokisana no fiampangana raha ny voalazany. Nambarany ihany koa fa tsy ara-dalàna ary tsy voapirofo ny fitoriana ity tompona orinasa ity. Voaresaka ao anatin'ity taratasy ity ihany koa ny mikasika ny pasiporo sandoka izay hampangana azy amin'izao fotoana. Nambarany fa ny sampan-draharaha izay mamoaka ny pasiporo ara-dalàna no namoaka ny pasiporo ananany ity teratany karana voatazona amponja ity. Raha ny fanondranana volamena mahavoaroroy azy koa dia nambarany mazava fa mpanatanteraka baiko fotsiny izy rehefa misy fanondranana atao. Ampamoaka nataony amin'izany ny hoe miisa 5 izy ireo no niaraka tamin'ilay afera volamena tany am-boalohany saingy izy no tratra farany. Misy anarana maro samihafa no lazainy amin'ity taratasy ity ary voatonona ihany koa ny vola amina miliara maro. Isan'izany ny hoe efa nisy 5 miliara anaovana kolikoly avolenta anadinona dossier sy anafoanana IST ireo voakasika izany. Voatonona ihany koa ny anaran'ny mpandraharaha malagasy matanjaka iray panelanelana tamina ministra iray. Voatonona ihany koa ny anaran'ny solombavambahoaka iray voalaza fa nanome fiara nampiasaina tao anatin'izany afera maloto izany. Tsy kombakomba maro tamina raharaha maro no voalaza fa voakasika amin'io resaka volamena io. Mbola voatonona ihany koa amin'ny resaka cocaïne 900 kilao tratra tany Tomasina ny farany taona 2024. Anarana maro no voatonony Seris ao anatiny ity taratasiny ity. Andrasana raha isy fanadihadiana isokatra na tsy miainga avy amin'ireo nambarany ireo. Ny alakamisy 13 Mey lasa teo tsy ahivona no sarona tao Tomasina ny teratany karana iray antsoina hoe Seris. Fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Sergio, tompony orinasa iray eny Akorondrano. Voaroiroy amina fanaovana taratasy osoka tamina fanamboarana pasiporo izy ka io voasambotra io. Teo ihany koa ny raharaha fanondranana volamena izay nampangana azy niaraka tamina olona hafa. Namarana n'ity taratasy ity ny hoe tia ny paritaka io taratasy io ahafantarany rehetra ny marina. Porofo izay midika fa matanjaka hatrany ary manjaka ny kolikoly avolenta sy ny afera goavana eto amin'ny tany sy ny firenena ary olona ambony maro no voakasika izany. Iverenantsika eo ny mahakasika an'izay trangam-piarahamonina izay rehefa avy eo fa ankoatra ny teny faravohitra Andravoahangy sy ny maro hafa nidina an-dalambe ihany koa naneo ny atezerany noho ny fahatapahan-jiro ireo mponina teny Anjanahary omaly alina. Ireto farany izay manambana ny mbola noho ny fitokonana ratsy mivaly anatiny fotoana fony olany fahatapahan-drano eny any toerana Daniela Minorso.
efa nanomboka ny zoma ifosa bo tsy lasa teo no tapaka andrano tamin'ireo pompon-drano maro manerana ny Anjanahary. Androany fotoana nandalovana teny an-toerana, mbola nikatona ary mbola nahitana bidon jaune milahatra avokoa ny akamaroany ireo pompon-drano noho izay fatapahan'ny rano izay. Fatapahan-drano izay mampitaraina ireo mponina kanaovana izy ireo antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra. Zay zany dia mijaly mihitsy zay amin'ny resaka rano ety na any amin'ny bassin na eto amin'ny pompy. Manasa lamba, ny lambanay zao efa 4 andro ao tsy vita. Tena mijaly zay mangataka zany zay mba andehanany ranonay e. Zay ny etaponay. Rano fa tena mijaly Anjanahary ty, faritra Anjanahary tena tsisy efa tananomboka tamin'ny sabotsy alina hatramin'izao. Na dia ataoko hoe fahadiovana ao an-trano na fahadiovana vatany tena amin'ny tsifosina rano dia lasa tsy zarizary. Dia lasa mitady rano atseroa izay fa ny Anjanahary ray manontolo tsisy rano mandeha daholo amin'izao. Raha mba hoe misy ray mandeha indray ilay izy dia tsy maninona fa tsisy mihitsy na ray ary. Ny etaentanay mba alefa le rano tena fototsaina mihitsy le rano. Vao mahery tsara hoe averina amin'ny normal hoe alefa atoandro, alefa hariva. Fa le izy efa alina be foana vao mandeha dia vao may izao lasa tsy misy indray le izy. Vokatra izay fatapan'ny rano eny Anjanahary izay, tsy maintsy eny Andravoahangy ireo mponina eny an-toerana no matsaka rano. Ankoatra ny alavira toerana fakana rano sy ny fotoana lany, eo ihany koa ny fahalafosany vidin-drano izay mampitaraina ireo mpikarama manasa lamba, iarany faniliklihana ihany koa ireto farany amin'ireo pompon-drano ivelana Anjanahary. Jaly be zay any amin'ny 4 kilometra mihitsy vao mahita rano. Any Andravoahangy nefa zay any Anjanahary any ambony be any. Mety eo amin'ny 40 minutes mihitsy mandeha miloloro, mandeha makany fotsiny. Reraka ianao ko, reraka ny tena vehivavy mitady rano eraky ny tanety. Mampiasa 10 bidon isan'andro zay. Nefa ny rano tadavina zao ray bidon raha hita. Any Andravoahangy zay maka rano 5 000 ny ray bidon miakatra aty. Ahoana ny azakanay bidon any Andravoahangy maka aty? Sady amin'io hoe tsy mahazo rano any hono ny étrange fa ny fokon'olona mahazo rano any any amin'zareo aloha fa zay fa mahazo zay. Lany tena ela be. Zao na efa tamin'ny 12 nandeha ny ankizy nitondra sarety any dia mbola sy tonga aminareo miteny zao. Dia zany no fahorinanay aty dia zany no mahatonga anay mitokony. Za vehivavy lehibe ty any Andravoahangy miloloha rano. Satria raha vidy 5 000 tsy hohanina ny lamba indray 80 lamba dia 7 farafahabe. Angalana 5 000 ny ray bidon dia aiza intsony. Ny rano ny lamba 80 nefany raha rampy 10 bidon zay vao ampy an'izay. Dia hoara inona zany zay indray ary mbola mahatetiko an'izany ny aina very. Jeivina niroso tamin'ny fitokonana omaly alina ireo mponina teny Anjanahary, vokatra izay fatapahan'ny rano izay teny an-toerana. Fotoana fohy taorian'izay, niatrana teny an-toerana nandrava ny fitokonana ihany koa ireo mpitandro filaminana. Adina ara-panatanjahantena ao anatin'ny fiatrehana ny fanadina mpanjakana bakaloria. Misy mpiadina nahavita ny fotoana tsara indrindra tamin'ny azakazaka 100 metatra tamin'ny adina ara-panatanjahantena tetsy amin'ny ivotoeram-panadinana ANS Ampeflo. Ankilany hita miana isan'ny taona ny tanjaka ireo mpiadina amin'ny ankabeny. Misy hatrany ihany koa ireo mitondra voka mandritra ny azakazaka adina ara-panatanjahantena izay misa 3 izy ireo omaly sy androany maraina harany fanadihadina natao teny an-toerana. Mianatra trankefan'ireo mpianatra miatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena bakalorea ho ny tompon'andraikitra amin'ny taranja tetsy amin'ny ANS Ampeflo. Isan'ny mahatonga izany ny akamoana anao fanatanjahantena hatramin'ny androany taom-pianarana raha ny fanazavana hatrany. Malaina amin'ny fanazarantena ireo mpiadina. Tranga izay mahatonga ireo ankizy sasany hotorana mandritra ny taranja. Raha ny tetsy amin'ny fitoeram-panadinana ANS Ampeflo manokana. Ny lamina amin'ny akabeny ny fizotry ny fanadinana, nahatratra 12 segondra ny score tsara indrindra tamin'ny azakazaka 100 metatra. Série L, série OZ, série C dia série A2 Ambomangakely no iandraketana eto. Izay mitotaly 8800 candidats zany no adinay. Hatreto aloha dia mbola tsisy ny olana. Dia ny ankizy aloha hatreto mbola tsisy hoe narary falifampanina aloha misy kely ihany. Raha ampitaina amin'ny talolo dia ny ankizy amin'izao malemilemy. Izany hoe misy matanjaka ihany fa
amin'ny ankapobeny zany ny ankizy malemilemy demi-fond nisy 2 minutes 50 ny lehilahy moa tena matanjaka fa ny vehivavy eo ihany. Fahitako azy ny ankizy variana telefona Facebook tsy mba manana fotoana dia mba hiazakazaka mba hitaiza vatana zany izay zany fahitako ny ankizy amin'izao hoe variana Facebook variana mindrika amin'ny telefona dia tsy mba hoe dia mba ampina le EPS ny EPS nge 2 heures par semaine ihany tsy mba manana ohatrany tsy mahafoy fotoana ny ankizy zany mba andehanany anomatena izay ny fahitako azy. Toy ny isan-taona tsy laozany izay mpiadina mitondra voka ny fanadinana ara-panatanjahantena raha nambarany ireo tompony andraikitra tsy maintsy miroso amin'ny adina ambony latabatra ireo ankizy izay mitondra voaka 3 hatramin'ny omaly sy androany maraina. Zava-dehibe amin'ireo mpianatra ankilan'ity lazadina ara-panatanjahantena ity ahafahana manafitra ireo taranja tsy mbola voafehy izany raha ny fanazavana hatrany. Mba nafotana noty ohatra matematika efa nyomakomana tsara fa tara tamin'ny maraina dia tsy maintsy nanao foty. Tokony nitondra carte d'identité nationale dia adiny tany an-trano moko tsy nisy nanafatra tany am-pianarana dia adiny. Cross maraina, sakafo tsara, matory tsara. Azo lasaina hoe tsy hoe mora be fa mba misy atao ihany raha ohatra hoe fananao échauffement raha efa niomana dia mba misy atao ihany. Tia moa le preuve tena hoe azo lazaina hoe atahorana ny mianatra ohatra ny vita hoe efa fiomanana ny ampianarana foana fa ny EPS zao ohatra ny indraindray tapitapahana foana ny anay satria izay amin'ny école-mpanjakana dia efa misy hoe lanonana zavatra tapahana foana ny korinay dia amin'iny mila hoe samy mitady izay ohatra hoe izay spandekama isaka amin'ny sabotsy alahady ireny mandeha mikotrana foana dia izay zany hoe mila mikotrana io fa tsisy hoe amin'nona zany io raha tena tsara fanomanana vita foana io. Tena jereko hoe tena hoe matahotra ihany satria nijereko ihany hoe ho an'le bande ireny tena sarotra le endurance ny atahorana zao hoe le tsy azo moyenne satria na dia nikotrana izay hitanay hoe avy amin'le stress dia mety hoe hokoropaka izay mety tsy havita an'le izy. Isiako ny amin'ny naoty amin'ny fanadinana baccalauréat ambony latabatra na ny adina ara-tsoratra raha toa ka ratsy ny vokatra amin'ity taranja fanatanjahantena ity irahan'ny fanazavana hatrany. Ho an'ny sokajy OSE manokana miisa 2 ny coefficient ny EPS ho an'ireo mpiadina. Famotika ny sehatra ny fandrarany ireo malagasy mpanafatra entana avy any ivelany ny famerana ny vola. Farany ambony €1 na 970 tapitrisa ariary izay afaka entina mivoaka amin'ny Madagasikara ho ireo mpandrara malagasy. Tsy mitsaha mitombo raha ny fanazavana ny vidiny entana alaina ny ivelany nanomboka ny volana May lasa teo ka tsy ahasahana ny entana alaina ny famerana ny vola. Azo entina mivoaka amin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Christian Dimby. Mamono ireo mpandrara malagasy indrindra ireo mpanafatra entana avy any ivelany ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny volana Jolay 2024 izay mametra ny vola farany ambony afaka hoentina any ivelan'ny Madagasikara ho €1 na 970 tapitrisa ariary. Efa nahitana fiakarana ho ireo mpandrara malagasy ny vidin'ny entana izay alaina isaky ny conteneur ka tsy asahana ny fandraran'izy ireo intsony ity vola afaka hoentina any ivelany ity. Raha ny lalàna nisatra amin'izay ary eran'ny tany dia tsisy mametra vola hoentina zany fa hatramin'izay kosa raha fa mihoatra ny €10,000 no entinao dia manao déclaration any amin'ny douane ianao zany dia afaka mitondra vola. Dia nanomboka tamin'ny 1er juillet 2021 io zany dia nifoanana io fa ferana tsy mahazo mihoatra ny €10,000 zany vola entina. Tamin'izay fotoana ny voan'ny lalàna zay nefany $12,000 ny frais-na conteneur ray tamin'izay fotoana izay ary amintsika miteny zao tamin'ity volana juin ity sy volana mai dia tafakatra $8,500 ny frais-na conteneur ray. Zany hoe raha andeha hividy entana ianao zany frais-ny conteneur fotsiny zany ny voalohany vola azonao entana. Nefany raha makany ivelany zany ianao hividy entana zany matetika zany remise libre zany ny mode opératoire ny mpandrara ny akamaroany mpandrara ataontsika hoe 7,9
ireo vahiny hatrano omeny fanjakana tombonany ary potehana kosa ny asa fiarin'ireo mpandraraha malagasy amin'ny alalan'ity famerana ny vola afaka hoentina mivoaka ny ivelany ity hoe hatrany ny fanazavana. Fanzavatra hita zany amin'izao 10 000 euro zao zany toko dia hoe sanatrive dia mamono anay ankolaka zany ny mpanao fanjakana dia matsapa zany zay tsy fanaonay mihitsy ny hoe andaotsika hanao fikambanana dia andaotsika mba hangataka ohatr'izao raha tsy efa tena natsapy zay hoe tena pekta total lagaga tsy tafavoaka satria ny antony dia zao resaka fanadiovam-bolontsika teto fa ireo sonosy ny karan'ireo dia tena gaga izay petsihana makanisa iny fa misy tena mitovy prix ny any ivelany angalanay ihany mihitsy ny prix varotany zareo eto donc zany ireo zany ny concurrence anaty verseranay dia nefa ny anay mbola ferana hoe 10 000 euro dia ireo sonoana ny karan'ireo mampiditra entana amin'ny conteneur maromaro tonga eto dia azo antoka ave fa 10 000 euro tokoa zany mafeny conteneur anaky 10. Mitaky ny fanafoanana ity lalàna mamaritra ny vola farany ambony afaka hoentina mivoaka any ivelany ity araka izany ny fivondronan'ireo mpandraraha mpanafatra entina avy any ivelany izay nanao fanambarana omaly dia tsy be horirika. Mangina ny tsena ho an'ireo mpivarotra akanjo mafana amin'izao fotoana ny ririnina izao. Izany natao mirary ny vidin'ny lamba ho ireo mpivarotra saingy ambany ny fahefa-mividin'ireo mpanjifa ao anatin'izay. Manoloana ny tsy fampiana tsy lara-pamenan'ireo mpanjifa ny lamba mafana amin'izao fotoana izao ny atsika izay hitohy ao anatiny 3 andro manaraka raha ny vinany mety ho toetry ny andro eo ankilan'izay. Mikekeka ireo manao ny fivarotana karazana akanjo antom-pivelomana manoloana ny fahefa-mividiny ireo mpanjifa izay ambany amin'izao. Marisarisa ny fanjifana akanjo mafana tamin'ity vaninandro ririnina ity izay fotoana fanararaotan'izy ireo ny fandehanany tsena isan-taona ho ireo mpivarotra lamba mafana teny isotry. Mila aritra iray volana vao misolo ny entana ary zara raha mahazo tombo maritra izy ireo raha ny fanazavana. Raha isan-taona ohatra hoe mba mahalafolafo ihany fa le amin'izao zany zara raha mahalafo ohatra hoe ray sy roa satria le fiainana koa mety sarotra dia tsy dia tena hita hoe mahalafo be dia tsy maintsy hoe mba na tsy maintsy mandefa izay na ohatra hoe somary latsaka kely ary ny prix somary ohatra hoe namaty antoka dia tsy maintsy mandefa satria ilaina le vola ohatra hoe tamin'ny herintaona zao ohatra hoe mba mahalafo eo amin'ny ohatra hoe indray andro ohatra hoe mba mahalafo 10 zay ohatra izay dia zao nefa ohatra hoe indraindray 10 indraindray ohatra hoe 7 ohatra izany somary mihena satria le olona zany hitanao sahirana tsy dia misy le vola. Le resaka vola zany raha ohatra ka hoe nataoko le dinika fa raha ohatra ka hoe ana le olona zany mety makana amin'le resaka sakafo le olona dia ohatra ny hoe sy dia mirarany le resaka lamba le izy dia lasa ny anazy tamin'ny herintaona ihany zany lasa igny ihany nanaovana dia ohatra ny hoe sy mirara amin'le amin'ity herintaona ity zany dia eo vola kely ananany dia lasa vidianany sakafo ihany kanan'le izy moa somary mba miakatsakatsa kely dia zay zany moa sy afaka mpiakatra ty le olona somary amin'le resaka vola somary ihany dia sy dia sy mampiakatra zay fa le atombobaritra ihany zany lasa mihena sy dia mahazo atombobaritra firy zay zany moa fa zay no mahatonga an'le izy ohatr'izay sy dia mahazo atombobaritra firy zay minakely satria le fakanan'le entana koa kely dia le fakanan'le tanàna injay koa zany somary mahazo zay ho asin'le vola eo zany moa ny alaina mahazo anankiroa dia efa izy zay mahazo balina roa balina ray dia efa mety eo zany aloha mahazo tombona kely dia efa izy zay. Tsy manana fahefana hividy akanjo mafana ireo mpanjifa hiatrehana izao vaninandro ririnina izao ankilany raha ny vinany sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro anefa itony atsika sy ny rivotra mafy indrindra ho an'ny eto avoatany atao anatin'ny 3 andro avy ianalefaka izany ary isy fiakarankely ny maripana ny amin'ny zoma mankany amin'ny farany herinandro raha ny fanazavana. Raha mahakasika ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy dia mivarataza aloha no hibahan-toerana kokoa ao anatin'ny 2 andro fa iamalefaka kokoa zay manomboka amin'ny zoma mankany amin'ny faran'ny herinandro. Mazava ho azy rehefa varataza zay mandrafitra ny toetry ny andro dia mamafy rivotra mando sady mangatsika indrindra ho an'ny morotsiraka tsinanana sy ho an'ny avoatany. Noho ny fikorontanana avy ambony sy takamaso ihany koa dia somary korotana kely
ny tetriny andro amin'ny tapany atsimon'ny voatany sy amin'ny tany afovoany andrefany Madagasikara ny tany atsimo andrefany iny. Izany hoe somary manjombona aloha zany ny andro amin'ny ankapobeny mety arahana orana tampifindraoan'izay eny antsefatsefany eny. Raha ny vina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetriny andro hatrany atevina ny rotsakorana ny amin'ny morotsiraky ny atsimo atsinanana sy taolany aro amin'ny anio ka isy ny fampitandremana amin'ny lokomena mahakasika izay. Ao anatin'izay tontolo ny fitafian'izay fa hidirantsika lalindalina kokoa ny mahakasika ny famoronana. Isan'ny tompon'antoka amin'ny fampitehan'ny tontolo iainana ireo ozinina misehatra amin'ny famokarana haingo sy fitafiana samihafa. Na eo azy zany sehatra iray ankina ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka maneran-tany ny manodina izay lamaody izay ka nahatonga ny masovo amerikanina netana sy ara iasa amin'ireo stilista. Isan'ny fantadaza eto Madagasikara hiditra amin'ny fampiroboroboana ny asa famoronana maharitra sy manaja tontolo iainana izay atao hoe lamaody tompon'andraikitra. Ny fiara-miasa eo amin'ny rotonto izay tafiditra anatin'ilay tetikasa metamorfose izay no marihana tamin'ny fampiratiana lamaody sy famelabelарana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely tamin'ity androany ity. Metamorfose dia fivoarana, fanatsarana ary fanomezana aina vaovao. Ka izay dia hitondra ny anjara pirikiny amin'izany. Ka hitondra ny lamaody tompon'andraikitra. Ny atao hoe lamaody tompon'andraikitra hoe amorona amin'ny alalan'ny akora natoraly, fampiasana sy fanodonana zavatra efa niazy ka omena aina vaovao izy tahaka an'ireo izay efa hitanareo amin'ny nampiratiana ireo. Ny amin'izao hetsika izao moa dia ny fifandraisan-tanan'ny tsirairay ny sokajy rehetra eto amin'ny firenena. Dia eo koa ny fifandraisana eo amin'ny izahay samy alonay mba hiara-iasa mba hanasoa ny tontolo iainana mba hanome hoavy mamiratra ho an'ireo taranaka sy rivotra madio ho an'ireo taranaka. Tapitra treto ihany koa ny fampahalalam-bavao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny faray aman'am-pitafy indray ary tombo-kilasy tombo-vavy veloma tompoko. Bic Cristal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ny Vavao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.